baiboly sy kolontsaina. Fandaharan'ny radio vaovao masoa totosain'ny mpanompo favin'Andriamanitra Marthe Hervé. Tandremo fandrao misy mahalasanareo babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abdiam-pianarana zao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Ny rano mangotraka hono nasesiky ny afo ary ny angady nasesiky ny zarany, fa izay kosa ny fitiavan'ny Kristy manery anay tory ny filazantsara aminareo amin'ny alalan'izao fandaharana baiboly sy kolontsaina izao. Efa vonina ary ve ianareo hifampitantana amin'ny mpankafy an'i Kristy amin'ity anio ity? Firariana teo amin'ny malagasy ny hoe omamy ho tian'ny vola ary angidy ho lavitry ny faty. No heverina ho zava-dehibe teo amin'ny fiainana tokoa ny vola mankarena, any ka zary fitenenana ny hoe ny vola ny maharanga. Ny vola raha teo no zatry ny fiainany. Ny ten'Andriamanitra nefa dia mampitandrina antsika fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Koa antrasan'izay efa trapitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrina ny tenany tamin'ny alahelo be. Timoty 1:9-20. Hoy koa ny Hebreo 13:15 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, aza vela azo laka amin'ny fiainanareo ny fitiavam-bola, aoka ianareo hianina amin'izay anananareo, fa hoy Andriamanitra, tsy andao anao mihitsy aho ary tsy afoy anao velively. Amen. Etsikely anie andao amin'izay ary anaraka ny tantara fa mino izay fa tsy indrindaony ianareo. Ny nofinaritra ary havako. Mahafaly ny mpankafy Kristy manolotra anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Hatraiza ny herin'ny vola. Hatraiza ny herin'ny vola. Ireto avy no amelona ny tantara. Tiana lovana valina no ngiandrina. Miry amalala ny avy no raha manana vadiny. Falerira zana jatovo no miadana zana vavy. Fitiavana rasolo aritsao no sambatra zanany lahy. Iary lalan'i Kristy no finaritra. Sylvain Rasafindrafara no ranjato. Nirina lalao Estera no rahaingo. Tojo Rabesandratana no mpitandro filaminana. Diambe ny volasoa rahazy mananjara. Dada. Hoana lesy sambatra zanako a. Avy nianatra ny latokako marina. Inona lesy malaza ny ivelany any fa zato somary mbola miketriketrika kely. Dada koa zany raha iketrika tsy lahitra mihitsy ka tsy dia misy fa hitany dada moa ngara-dafy tsy afaratra etsy. Tena hitako misondrotra mihitsy anery zareo e. Misondrotra hoana moa zany letsy. Ka zareny izao ka manana fiara tsy mataho-dalana sy fiara-pitatitr'olona, fa vao ny ampikamy eo lehibe vaovao indray ane le izy. Ay vese zany. Mbola tsy makaiza letsy zany raha oharina amin'ny dadany lahy. Mbola tsy maresy angandrina mihitsy izy na iodika vy na iodika vanana. Misory lafa ny tenako ngandrina ny dadany lahy. Za lesy ny ray ny tena mpanefoefo be eto amin'ny tanàna.
vola amin'ny karen izany tsy mahahory atsika izany. Izany ny ananantsika fahefany eto amin'ny tanàna fa tsy misy afaka mibaiko atsika izany. Mazava milahy ka mio ve letsy jet privé ary ananako. Dada koa dia efa Ka inona ary izao mahahory anareo vady aman-janako e? Ela isan'izao rehefa te handeha any ivelany dia mandeha. Tony hoe tsy analakely ve letsinareo makany amin'ireo nosy manodidina akaikikaiky ireo. Mila ho voatetiny lisana izao tontolo izao. Ny sakafo sy ny fitaovana lafo vidy rehetra tsy misy tsy hanana ny lisany. Ny dobo filomanisana manara-penitra retsy mitokaiko fotsiny fa tsy araka lisany intsony ny fialam-boly. marina tokoa aloha izany ry dada. Tena isaorako be dia be any dada izany rehetra izany. Tsy sambatra foana lesy ny anaran'ny lahy. Fa zao kosa ho ary dada. Orindrina. Ahoana ry manana? Fa mbola vady ihany ve ny fieritreretanao aty ary ve sa ahoany? Jereo anie ianao efa maika sahady. Andeha ho aiza indray izao e? Mbola be dia be ny adidiko e. Hainao ihany fa tsika nge ohatrohatr'izay e. Ohatrohatr'izay ahoany? Ngara hoe sady mpanao politika ianao no manana ny toeranao dia adiana ohatr'izany ny vady e. Mila maka audience manokana mihitsy ve vao mba mahazo fotoana kely aminao Randrina? Aza mila kisa rehery manana. Iaino jolie fotsiny ny fiainana fa inona indray ary mahory anareo eo. Mihoatra lavitra no vola makarena reny fitiavany. Zay aloha fa andehaka sady efa voamanao ao moa le valiziko. Efa ao re. Dia efa navoaka ny zalao ny fiara? Efa ao avelany ao re. Miandranao fotsiny ao ny mpamily sisa. Ay, zay zany aloha fa aza makalagy akiny eny a. Fa maninona ho anenina ampirefisan'ny dada foana e? Sady isan-karazany mihitsy a. Sain indray le disika amin'ny vadika. Mba anatin'ny felam-boly koa rehetra reny e. Lisany ihany ny tena zay debadeba sy mpanao politika malazo tony nge letsy. Tsy maintsy mba misehoseho kely hoe mahazaka sipamanja fa raha tsy zany ohatry ny mampiomehy be. Zay samienjana koa mantsy tsy maintsy mifampidera taimby e. Zay le hoe ray lasitrako. Betsaka koa nge letsy no misisika e. Ry zareo mihitsy koa ny eny adaly. Avelako aloha dada fa mbola andamina le fety atao amin'ny farany taona izay menadaka. Ay, karakara tsara ary dia lazao ny anabavy lamba tsy hafiafy fa aleo anetriketrika tsara mihitsy e. Tsy hoe vola akory ny tsy misy a. Aleo koa mba hitany rehetra fa tsika dia olona afaka be. Dada, Miadana, ahoana ký zanako a? misy olona mitady any dada nge hony ao ozy mba tia tapiamony e. So dia olona manadala fotsiny rehetra izany a. Toa tsy mamandrika fotoana meloa akory. Za io mbola miomakomana monjy ny fivorian'ny antokoko. Izay indray aloha tsy haiko fa ohatriny hoe resaka mahasoa ihany no atongavany a. Za ve retsy? Aleo ihany raisinako. Zany izy hoe resaka mahasoa. Asavy miandro eo amin'ny efitra ny fandraisam-bahiny ao izy hoe aleo aloha apetrako ny fehtendako sady za ve hiverina ekatra ty amin'ny rihana fahadimy aty indray fa any a dia any. Ndao raha hiaraka hidina antsika sy dada sao mba mahasoa koa e. Dia avy eo makany amin'ny orinasantsika.
salama tompoko. Mpankafy le olona mitady ahy fa angaty zahay rea so dia misangisangy ary batita. Za tsy miresaka raha tsy amin'ny olona manakaja ary ajaoko aloha ny elanelana 10 metatra azafady Ory dada, ka efa hoe la mahasoa jerena eno izy aloha no nitendry aloha miadana dia mihaino raha tsy zany misaotra tompoko. Ny tena atondianay dia izao ahy tena ao anatin'ny fahasahiranana lalina izay amin'izao vokatra ny fihibohana nandritra ny amam-bolana iny tena lany mivatsy tsy misy horaisina tsony fa boka nitrosan'olona ary tapidalakale sasatra ny tsy mihinana ary tena reraka dia reraka raha izao no mitoy dia ny aina angamba sisa no afoy. Ny zanaka eo an-trano koa moa amintsika amin'izao miteny izao tena maharary mafy ferefitra rengy andriana fa mba havoty Koinona re tsy nidirako amin'izany ary miadana aiza le mahasoa amin'izany mandrepirepy fotsiny reto vahininao reto. Aleo izy aloha dada hiteny Mitenena ary fa mba anjara kosa rehefa vitany ianareo ary teneno le resaka lazaina fa mahasoa fa toa ohatry ny hafahafa izy izany. Toa olona mahantra velona sy fadiranova ny retonareo ka anovizako azy ary reto tompoko dia izao tena mila fanampiana ho azahay. Fantatray fa ianao zao manana omenanay amin'izany. Tsy hoe mila takalony akory fa mpanompon'Andriamanitra izahay ary mitondra mbavaka anareo mandrakariva mba ho vonjen'Andriamanitra ny fanahinareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Izy le resaka mahasoa entinay aminao. Amin'izay matsy mba tsy ny eto tany ihany no anantenanareo an'Andriamanitra fa hatrany amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy ihany koa. Fantatro matsy fa mpiara-mivavaka ao ihany tsika. Mirediredy mihitsy reto. Misy fahavoazany saina. Tsy hanenenanareo rehefa mahasoa anareo tokoa ny izany resaka ataona izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa mahasambatra kokoa mameno ny mandray ho tsapanareo tokoa ny izany fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra izany. Ka ny amaranako azy dia mba omeo izay mba fonareo resay isaorana an-tanandrosa tsy ataonareo aminay. Anjarako amin'izay zany izao no miteny ny haino anareo ateo dia mba hainoy ary. Voalohany aloha diso fanantenana ny resaka taminareo teo. Za tsy miresaka amin'ny olona mahantra velo loatrinareo fahasambarana inona indray fa nga za tsy efa mety be. Tsy nareo ve izao ny tena ory sy mahantra indrindra. Diso adresy ny ianareo raha izany ny misy fotoana no ny fanampiana sy ny fanaovana asa soa fa tsy amin'ny olona mandeha tsokosoko aty an-tranoko aty rehefa propagandy vao manao an'izany ary maka-panao gazety dia aseho aino amanjery amin'izay fatapoko fatam-pirenena mba haitombonin'ny lazako sy ny voninahitro ka halany amin'ny toerana irotsahako sy rehefa hiaraka aminareo mihitsy no hoe mpiara-mivavaka amin'ny fiangonana dia amiko fandemetsany izany fivavahana izany fa fanaovana soa sy fanomezana fanampiana ny fiangonana ny alehako any mba hampitombo laza mazava mandehana mandefa tsy misy omeko anareo aty sady so mamindra valana retina aminay aty lasa fa mandana ny fotoanako fotsiny manadala tsy olona toa anareo mihitsy no mendrika hiditra ato amin'ity lapasoako ity lasa misaotra retopoko. Tena miala tsiny aminareo aloha fa tsy hitako mihitsy izay olona zaina. Aingana ianao ry miadana vonjeo aingana izay alehanao fa tsy ilaiko mianan-kendreo ary lasinareo mandefa mijery anareo aza manorosory andery izay tompoko veloma ianao. Finaritra evendre efa tonga manahoana ki miadana. Salama tsara velondry salama ki azo hitandry izao zany ndry izany any akery miadana ohatran'ny maimainy eny akiko ohatran'ny
salama tsara kizy za. Hitako amin'ny endrika indry mihitsy akia, fa maninona nefa no efa marary dia mbola mandeha mianatra ihany. Ka ny aky tsy tiako sao dia tsy maharaka ty ampianarina ny aky dia mirisika ihany na dia efa marary ary. Ka na marary ngendry dia inona moa no fitandria ty ampianarana e? Tena ohatry ny fanina be tamika kiza zany. Sady ohatrany sevitra be tamika zany. Miatana, fa maninona ndry e? Vonjeo reto a, marary ty miatana. Aiza aloha ilay telefonako teo e, dia hiantso any datany aloha zaka. Way, firy tokoa moa ny numero any datany. Way, aiza ary ilay telefona miadana teo. Alao aloha jereko ato a, tsy maintsy ato izay e. Io fa hitako. Allo, tada miadana ve zao azafady? Allo, oui, fa iza ka io azafady eo? Mpiara-mianatra amin'ny miadana ihany ka. Ay, mpiara-mianatra amin'ny miadana. Fa misy inona? Tsy izany fa marary aty ampianarana miadana dia marary tsy mahatsiaro tena. Tsy mahatsiaro tena? Andre kakio. Andraso atsoka ny mpiambina azy akazy fa tokony any akaiky any any ka. Tonga dia asaiko entiny malaky any amin'ny toeram-pitsaboana raitra dia raitra izy. Tonga vaingana re tompoko fa tsy hitanay izay atao ato e. Eny ary fa misaotra indrindra ny antso e. Izay fa mbola miantso anao eo ihany ny surveillant. Eny ary. Na ninona indray ary kalakely iny. Iny koa ny indraindray miasa saina amin'ny zavatra tsy misy dikany. Lalina loatra ny fiarovany andreny manoloana an'ireto vehivavy kely kilalaoko. Efa manazava azy foana hoe ho an'ny tombotsoanareo menada ihany izany. Mbola tsy resy lahatra ihany. Sitrana izy e. Andevasako 5 tapitrisa ariary kosa fe hitsaboana azy tsy efa mihoatra. Fa efa manahoana izay retsindriko? Efa tsara ry dada, fa saika ratsy iny a. Saika tsy nahita tsononareo. Dada moa dia tena saika tsy nahita vela mihitsy fa tsy taty mihitsy e. Fa neny aloha teo anelako fanana dia sanatria aza hoe maty a. Aza dia miteniteny foana ohatr'izany ianao ry miadana. Vola bengeny nalohako ny tsaboana andry e. Ny vata tenako mety eo fa za koa nge matotsy eo dia noho ny ketrika ho an'ny tombotsoanareo ihany e. Tiako ny nareo vady amanjanako reto e. Efa fantatro fa ho sitrana ndry e. Dia io fa sitrana tokoa. Misaotra ny dada ihany aloha na dia izany aza e. Ny agent de renseignement ako ty. Allô? Fa ahoana letsy? Vaovao tsy dia tsara? La zao aingana letsy fa aza be sasy ny ahafantarana ny tokony atao aingana. Misy mikonikonina fanafiana? Tonga dia aleo manana tsara ny blindé sy ny sécurité raha izany ka. Aleo fa atao matavitavo ny polisy dia asaina miatrana tsara. Misaotra letsy a. Milamina io e. Aleo atsoka izy menada hanao blindé tsara sady amahana basy koa fa tsy. Fa mamay kosa izay trahatra eo a. Sy nahita herika ary zalahy. Sy nahavanina ny fanafiany e. Fay tsara izay. Tsy satsony ireny e. Tsy mahafantatra angiandrina nga. Atovy ihany ny tia. Fa ahoana io zava-doza miseho io rindrina? Lozy ty fa nitoriany zalahako.
Ianao koa anie dia efa lazaina foana e. Maninona raha tsanona any amin'izay koa ty resaka politika ty. Ny resaka maloto samihafa moa etsy ankilany. Zao manjary voasaringotra amin'ny zavatra. Ka tena mahamenatra kosa izao rindrina. Aza miasa saina be amin'izany ho ianao ry manana. Nahoana moa any tsy asa saina aminao e? Raha sanatria ka hidoboka ny ampon'izany ianao dia mba ahoana? Tsy atahoran'ny mpanao politika izany ry manana. Dia tsy matahotra ny hidoboka ny amponja izany ianao? Inona moa ny atahorana an'izany e? Sady za koa angamony tsy manam-bola. Fa ny vola izany aminao hividianana famarinana. Ampiasaina amin'izay ilana azy rehetra ny vola fa atao inona fotsiny ary. Tsy te ahita. Resaka mandany jiro koa ny arahana aminao ity ka. Mafy izay fisitrana tao ao izay. Tena soa ihany lova nisy ny volana ahafahana nanao izay rehetra natao. Na mahana ny olana rehetra. Ankehitriny nandresy ihany. Lany ihany ity tamin'ny fifidianana fa tsy mora koa ilay tafiditra ponjavojo maika iny. Be ihany ny rarana ampiasam-bola fa izay vao nidoboka tany ambany atsinanana. Tena nanimba ny filatsahako be ny tanàna iny Fa soa ihany fanatanjaka-rabola dia afaka soma tsara rehefa nandeha ny fitsarana. Izany hoe ao anatin'ny mangidiny misy ny mamy dia lalana na tsara ihany ny didina afaka iny satria lasa vao maika nalaza ako. Satria tsy olon-dratsy fa tsara matoa afaka mahadiodio. Milay letselary le ry raha tsy nisy aloha ngamba ny ety manana dia taraiky tany lahy. Zao tia lahy vao maika solombavam-bahoaka ary mbola ho lasa filoham-pirenena mihitsy. Mainona ozy ry zareo kristianina. Lakololon-gandrina tena efa-jato loha quatre cent toy ny tenin'ny vahiny fa bebe ihany aloha izay lany tamin'ny zavany sesisesy izay fa mila manova famindra kely aloha amerenana ny lany rehetra. Tsy atao imason'olona fa miadana kely zanako saika lasa iny nampivadika ny lohako indrindra. Tany amponja teo ihany satria fantatra tsy maintsy ho tafavoaka. Dada, misy resaka kely ataoko amin'ny dada e. Fa inona indray le tsy tia kirakirany tia? Fa nga ela marary e? Tsy haiko aloha fa zaho ary dada. Fantatro mihitsy hoe zava-dehibe ny nahalany any dada fa saingy le andraikitra kin'ny dada amiko tena be loatra makasika hatramin'ny filatsahan'ny dada ka hatramin'izao e. Tena mahatsiaro reraka ary dada. Ohatran'ny tsy vitako intsony ny hanomana n'ity arozazy fanasan'olona misy arivo ity ka tena reraka aho. Efa kely le tsy zabainina kely lahy ihany nge le tsy no azoko antoka amin'ny resaka fandaminana fa sombolila ka ho afa baraka eto tsika. Efa tokony meko tamin'ireo nanoana ngezangeza rehetra ny le tsy io ary tena efa nieretako ny mafy ka tsy maintsy natao e. Eny e, marina izany. Tiako tokoa dada nefa tena maka adiry le andraikitra petraka dada amiko ka tena torovana efa mitady tsy asa tsony ny saiko. Tsy hitako koa nge. Mana koa sao dia mba hiverina indray le manjoa amin'ny miadana iny. Nefa nareo menata ihany no tena mba tiako tompona andraikitra voalohany amin'ilay izy. Ohatrany tsy matoky olona hafa mihitsy ny lahy ihany fa niazo avo ny alan-drivotra ary hitany lahy fa misy foana ny tsy faly. Korazy letsy lahy. Atao izay asa lama sy ampatanjaka tsara ny lahy fa efa misy dokotera saiko hijery akaiky momba ny lahy.
Rehefa vita soamantsara io zay la vao tena ho sambatra fa alefako maka-rivotra any amin'izay toerana tiany landrindra manerana n'izao tontolo izao. Tetezany lahy mihitsy izay tiany lahy e. Ay, eny ariko. Tsy afa miala moa zany. Dia efa misisika mafy ery kory dada. Atao ny sitrapony dada e. Zay letsiny tsy afozako any lary zanako latoka koa. Mamy ane zany e. Tena efa raha pitsy ty ilay fety. Za ty tena tsy misy fiovana fa vao maika tena lany ery. Zavatra rehetra aloha azo lazaina fa efa mipetrapetraka ihany saingy betsaka mbola tsy voaloha vola mpikarakara rehetra. Nefa tokony vitaina androany daholo mba hatombana tsara ny zavatra rehetra. Za ty nefa ohatra ny lasa mitongizina tsy mahetsika eto ambony seza eto tsony. Kay, maninona ary zany? Ohatra ny fanipanina be zany sady maharary mafy zany lohako zany ka ay, kay, na iantso aza toa tsy vitako tsony. Ahoana tsara ary neny? Nenjera tsy nahatsiaro tena? Fa lozinina re ty e. Nefa raha pitso ane le lanonany. Izy daholo ny tompona andraikitra voalohany amin'io. Eto any amin'ny hopitaly eny izy dia mitondra vola be dehibe. Tsy maintsy ho sitra ny sambatra fa aza mitomany ohatran'io neny Karakaro tsara ny zanantsika fa mbola sahirana be dada. Zay. Dada, miadana. Fa inona nataondry aty? Fa atao tsy niantso akory fa nanampoka be. tsy anara-maso anao miaraka amin'ny vehivavy io dada na leoka ty fa maninona no mitomany ianao e? Izy nge mba mandamy mansaiko aty fa enjana be ny zava-misy e. Za koa sy te handreraka anao fa so marary eo ianao. Andray rery dady, naleoko namonjy anao aty fa tsy nasaiko nisy niantso anao fa aleoko so mivantana no lazany vaovao aminao e. Fa naninona ny sambatra? Fa naninona izy? Maty anga sambatra. Fa lasanao ry dada. Tsy marina zany e. Tsy marina zany hoa. Amboarany saina ry dada fa sainy marina. De maty ve ny zanako? Ny zanako lahy tokako e. Tena tiako e. Nanenenako e. Nanenenako e. Sakako e. Sakako e. Sendra ny sera iatala le tsy lary sambatra.
nanenenako e, nanenenako e, tena tsy zakako ka, zakako e. Azafady fa polisy zay misy taratasy ny manirakinay sambotra anao fa misy fampangalana maromaro ny tirinanao tsy maintsy manaraka anay ianao androany. Ndao manaraka anay e. Okare efa mafy any manjo ahy e. Tsisy resaka be dehibe raha misefa toa dia ny amborao ianao manazava. Mba hiantrao re ny zanako lany maty e. Tsisy fantatro ny amin'izany fa ndao manaraka anay ianao dia vita e. Aza be ranomaso anao raha mise zao ve le hoe ranomaso manitsikeloka sa hony? Tsisy an'izany re tompoko, manambola ny afaka hifanarahantsika e. Tsisy fifanarahana be ary tsy misy resabola, andao fotsiny manaraka anay dia ampy izay mazava. Fa inona daholo re ty miatra amiko ty e. Dada, dada, dada. Tsy maiko tsy nenao ry nendra mitsoto izao ny ranomasinao a. Mafy tokoa ny zavatra trehantsika kehitrindry miadana. Lasa sambatra. Dadanareo koa moa any Amponja. Hatraiza marina ny herin'ny raha vola ty e. Voafetra ihany zandry neny a. Mahereza e. Tsy maintsy mitraka tsika. Misaotra anaka. Inao ny fifaliako. Andao hiara hivavaka alohantsika mianaka no voery amin'Andriamanitra fa raha tsy izany angamba dia tsy ho zaka ty anjara azo fijaliana. Izany mihitsy ny neny tena fahaolana tsara indrindra. Mila manantona an'Andriamanitra tsika manoloana an'izao tebotebontsika sy fahoriana miatra amintsika izao. Miala tsiny rery ngaranjato sy raha matoraingo maneringelanareo amin'ity fotoana fanaovana asa aman-draharaha fa tena tsy maintsy ny ao aminareo izay. Tsy misy tsiny rehefa tena sitraka mihitsy ny mandray anareo ary dia mipetrapetraha eny ambony akalana eny aza mihafahafa e. Nareo koa tsy hijery an'izany hafa. Ty aloha ny dite sy ny vomanga fa reto izao misy dia aroso e. Way, tena misahirana ny anareo izany e. Dia misaotra betsaka re. Tonga eto re ahy e. Eny anaka, ahoana izay? Tonga hifono aminareo indrindra ho an'ny dady e. Fa tena tsy nety koa ireny nataony taminareo fony tonga tany aminay ireny e. Tena matsiaro menatra mihitsy ahy e. Nefa moa sendra ndray adala e. Oka re izay e. Efa adionay izany. Efa namela anareo mianaka ane izay e. Andriamanitra aza nanolotra an'i Jesosy Kristy zanany ho famelana ny eloko izao tontolo izao. Ka inona moa ny tokony hitananay alahelo aminareo mianaka e. Maefa n'izay rehefa voalazanay ny tiana hiambara tamin'ireny. Azondry izany e. Tena misaotra indrindra nareo e. Tena olon'Andriamanitra marina tokoa nareo. Sy nahatsaranareo izay raha tsy niatra taminay ny mafy indrindra. Indrisy. Nanamafo izay fa tsy mba nainy ny teninareo. Zao e. Sao dia lasa mifamendrofendro eto fotsiny tsika fa aleo ny lasa omba ny lasa. Ny lesona no sotontsika hanarenana ny ho avy. Tadidio fa mbola fotoana re zao anatonana an'Andriamanitra e. Mbola vonina ny andra izay olona te hanatona azy izy mba ho vonjena. Ary Andriamanitra ny ka fitiavana e. Misisika sy miala nenina izy mba hamonjena indrindra fa ny fanahitsika. Fa tena diso sika ary mahatra indrindra amin'ny olona rehetra raha ny amin'ity fiainan'ity ihany no anatenantsika an'Andriamanitra sy anakinantsika ny fotsika. Mila manolo tena ho an'Andriamanitra isika e.
amin'izay ahazo antoka ny fiainantsika na ety an-tany na hatrany an-danitra. Izay mihitsy anie ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany 10:7 fa raha ny amin'izao fiainana izao ihany ho izy no anantenantsika ny Kristy dia mahatra indrindra noho ny olona rehetra isika. Koa tadiavy re izy dia ny mbola hita, atsoa izy dia ny mbola akaiky. Somary lasa ihany ho ansaiko hoe moa za ve dia mbola mety ho raisin'Andriamanitra ihany. Izany tsy mendrika ny ankohonana misy akoho. Otry tena matotonga amin'izao resaka izao sika ary miadana dia tena tia ary mbola te hiala nenina mafy aminareo mianaka ny tompo a. Tena tiany loatra nenareo tsy tiany ho very fa tiany ho vonjena. Tsy tiany ho very maina fotsiny nanolorany ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana dia Jesosy Kristy re zany a. Tena zava-dehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra izany. Tena hita sotro amin'ny tavanareo fa sambatrinareo manana an'Andriamanitra. Sy ny vola mankarena tokoa no inona fa ny fananana an'Andriamanitra. Tena resy lahatra nanolotra ny fiainako amin'i Jesosy ka ire lalana aminareo anaraty azy, hitarika ny ankonako ary hivavaka ho azy ireo. Tena misaotra anao Andriamanitra, raiso ny foko sy ny fiainako anao. Tena faly izay mahita an'izao faharesen-dahatra izao ry miadana. Ary tsy izay ihany ny faly fa ny anjely ny lanitra koa dia miara-paly avokoa hoe raha misy mpanota ray mibebaka aneo ny tenin'Andriamanitra dia misy fifaliana lehibe any an-danitra. Tsara angamba raha andeha hiara-iombom-bavaka isika raha tianao ary tsy hangatakandro tsontsika fa tonga dia andeha hitodi-do hitsidika avy hatrany rainao any am-ponja, sady hitory aminy amin'i Jesosy Kristy tsika no hampahery azy. Tena mila an'izany any izy ry miadana. Saty izany ry Ramatoa manana, ataoko fa miombon-kevitra amin'izany ianao Tena matsiaro sambatra ary neny a. Tsenao rery anaka fa na izaho ihany koa aza. Tsy ny olana sy ny fisedrana mahazo atsika akory ny mahasambatra fa ny fananana an'Andriamanitra. Tena izany mihitsy neny a. Hafa ihany izany manana an'Andriamanitra izany. Nampiasain'Andriamanitra tokoa aloha ngiaran'izato sy Ramatoa haingo ny taonantsika teo anatrehan'Andriamanitra. Ie, tena marina mihitsy izany. Raha tsy isy andry zareo ne ka tsy tonga amin'izao mihitsy tsika. Zareo no nanaiko fitaovana nampiasan'Andriamanitra etaonantsika. Izany tokoa. Raha maha-olombelona anaka reny toetra naseho an-dadanareo tamin'izareo reny dia mbola vitan'izareo ihany ny vavaka ho atsika. Sady hitako ny sotra teny amin'ny tavan'izy ireo fa tsy ny tana lahelo na ny tana lolo-po izy ireo fa dia sasatra ny tory ny filazantsara izany nataony. Izany indrindra ary neny a. Herin'Andriamanitra izay no ny taomany atsika. Hatray miadana fa alibe mahitanao tonga mitsidika aty amponja no everiko fa efa nanary ahy ianao sy reninao. Ny reninao koa tonga nitsidika sy nanaritra sakafo misaotra nareo mianaka tsy nanary ahy. Dada, raha tsy ny fitiavan'Andriamanitra no ananako dia mety ho marina ihany ny eritreritry dada. Saingy soa fa teo Andriamanitra ary mbola eo foana. Tena izany tokoa ngamba anaka fa raha nahita ny endrika ao dia tsy araka ny eritreretiko velively. Fa nahoana ry dada? Tosa mba hitako misorotra eny amin'ny endrika ao ny ankiviana fa olona toy ny sambatra ny tazako. Nefa ny eritreritra hoe olona orsy reraka ary feno fandatsana sy fahatezerana no eo anamiko raha isy izany. Tsy ry dada, diso hevitra ianao. Fa izao aloha sitraka ao ve raha mba iona iresaka aminao eto ringaran-jato sy Ramatoa haingo fa tonga ao izy hitsidika sy hampahery anao? Raha anjato sy raha haingo io
le nitady atany an-trano ve? Indrery dada, tena menatrandry an'olona ireny a. Marina raha ahatrika azy ireo a. Eny ary anaka fa zay vao mandroso izy a. Midirina ireo ranjato sy raha haingo a. Manahoana ianao ringandrino? Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy zay ringandrino. Manahoana re tompoko? Mifona aminareo re ahy. Tena menatra anareo a. Tena ifonako ny tsy nentina ataoko taminareo fa nanao tsinitsinina sy nanambany anareo a. Fa nahoana ianao ringandrina no mandohalika eto anoloanay a? Tsy mety izao ataonao izao. Mitsangana fa Andriamanitra ihany no tokony ho andoliana. Olombelona toanao ihany ane izay ringandrina e. Jesosy Kristy ihany no tokony ho andolian'ny lohalika rehetra hoy ny tenin'Andriamanitra. Noho izany mitsangana rea. Ny avinavina sady ny rehare fatratra no tsy nirara fivavahana. Ankehitriny tsapako fa tsy misy dikany ny vola sy harena. Zava-poana ny voninahitra sy ny Lazara ny fahaizana izay nirehako fatratra. Indrisy e, noho ny amafisan-dohako, lany ny fananako. Fahity ny orinasako ankehitriny. Ahepedepeko ny vola indramiko tsy voaefako. Kanefa ohatran'ireny olona mpanefoefo be reny a, ny fetsifetseko daholo ny olona. Olona be dia be no nitoriary dia izao sisa ny nefarako. Fa ny tena mafy amiko indrindra dia indrisy fa lasa le menaka ny haiko. Lehilahy tokako izay anisan'ny tiako indrindra sy nametrahako ny fitokisako. Noho ny nataoko ihany satria efa nitaraina tamiko izy hoe reraka mafy. Nefa dia nitereko dia nanaiky ihany. Satria tsy te hanohatra angamba. Indrisy ry fitiavan-tenako. Indrisy e. Neniko tanteraka. Mbola mihevitra fa ny vola no asitrana azy. Kinanjo Hatraiza ny herin'ny vola e. Hatraiza. Hatraiza. Mendrika ho any hijanona ty amin'ny fonja ty ary ny ratsy no izao aza ny sahaza ho aho. Ny fonja ny fasana ilevenako e. Azafady aloha Ngandrina, sanatria tsy handatsana amendrifendro anao akory ny atongavana eto fa misaoran'Andriamanitra ianao. Tena misaoran'Andriamanitra ianao fa matoa mbola velonaina ianao dia tiany e. Mbola miala nenina aminao izy. Tiany ianao mba hiaiky ny helikaoka hibebaka aminy. Horikoriko fahotana ka hanapa-kevitra hiala tanteraka amin'izao fahotana vitanao izao ary hanaiky an'olo tena an'Andriamanitra. Dikan'izany dia tena tianao Andriamanitra e. Tiany tsy ho very ianao fa handova ny fiainatsambatra mandrakizay miaraka aminy. Azonao ve izany Ngandrina? Mahagaga Andriamanitra ka dia izaho toy izao dia mety mbola ho dimy dia mbola havelany heloka dia mbola ho raisiny ihany ve? Taddio fa fitiavana io Andriamanitra io Ngandrina. Izay no maha-Andriamanitra azy. Ny zava-dehibe dia ianao vonona ny an'olo tena ho azy dia anjarana ny sisa e. Tena marina izany Ngandrina. Tsy avy antso ny marina ny Andriamanitra fa ny mpanota hibebaka e. Noho izany dia aza misalasala tsony. Tsy salasalako tsony izany fa teo vovonjy ahy e. Mila an'Andriamanitra hibebahako aminy ny fahotako rehetra. Atolotro azy ny momba rehetra.
tsy ahoko izay vola sy harena sy voninahitra sy ny sisa fa sarobidy amiko loatra ny famonjeny asan'ny ankohonako. Tena faly ary dady amin'izao fanoloranao tena ho an'Andriamanitra izao a. Sahoanao izy izy neny? Izany tokoa ry miadana. Izao ny atao hoe fiasan'Andriamanitra mahagaga. Faly koa e. Andaontsika telo mianaka anara-dia an'Andriamanitra. Avelantsika mihitsy ny fiainantsika ratsy teo aloha reny. Hanorina fiainam-baovao tsika. Tsy amin'ny herin'ny vola fa amin'ny herin'Andriamanitra. Ndry mahafinaritra ery mijery anareo telo mianaka amin'ny famihana marina. Zava-dehibe taminay nataonareo ranjato sy rahaingo. Misoatra anareo nanaiky nataon'Andriamanitra ho fitaovana. Taty ariana voatsapako fa vaovao mahasoa tokoa ilay nentinareo anay. Tena satroka hiaraka aminareo foana e. Aza matahotra ry izy mianakavy fa ifampitantantsika e. Mba samy andova ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy avokoa. Amen. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Hatraiza ny herin'ny vola. Hatraiza ny herin'ny vola. Dia mbe ny vola soa raha mananjara. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Tiana lovana valina no ngiandrina. Miry amalalany avy no raha manana vadiny. Falerira zana-jatovo no miadana zana vavy. Fitiavana rasolo arjao no sambatra zanany lahy. Iary lalan'i Kristy no finaritra. Sylvain Razafindrafara no ranjato. Tojo Rabesan-dratana no mpitandro filaminana. Zay ry havana ny mahakasika niny tantarana raha antsika teo iny izay mitondra ny lohateny hoe hatraiza ny herin'ny vola. Atenaina fa maro tamintsika nefa nara lesona sady teo am-pianonana iny tantara iny. Fa ny tiana hotsindrina amintsika fotsiny dia ny fomba fifandraisantsika kristianina amin'ny vola. Satria napetrak'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra ho fitaovana ampiasaintsika ny vola. Ary tsy ny amin'izao fotoana izao ihany fa hatrany amin'ny andron'ny
tamin'ny fiarahany Abrahama tamin'Andriamanitra dia efa nomeny ho ampiasain'ny Abrahama ny vola. Fa Satana moa dia mpangalatra araka ny tenin'i Jesosy Kristy ka namboleny sy napetra ny aingana tao anatin'ny fon'ny olona ny fitiavam-bola, ka nahatonga ireo zanak' Samoela nahafoy ny fanompona sy ny fanarahana an'Andriamanitra, fa lasa nitady vola tamin'ny tsy fahamarinana sy tsy andrariny. Araka ny Samoela 1:7 hoe: nefa izy rolahy, zanak' Samoela io, tsy mba nanahaka izay nataondrainy, fa nanjary tia vola ka nandray tsolotra sy namilivilo ny marina. Ary raha ny bokin'ny ohabolana aza ny manambara azy eo amin'ny ohabolana 7:12 dia hoy izy hoe: atao inona ny vola eo an-tanan'ny adala? Amidy fahendrena ve? Ary nanafatrafatra ny Timoty ihany koa Paoly ao amin'ny Timoty 2:7 hoe: aoka ho fantatra ho izy fa any aparany ihany dia izy fotoatsarotra, satria ho tia tena ny olona, ho matimatim-bola, ho mpandoka tena. Ry havana, tsy hoe ratsy ny vola, ary tiana averina ho an-tsaintsika ankehitriny ny antony nanaovan'Andriamanitra ny vola, fa ampiasaina hanompoana azy, ampiasaina hitoriana ny filazantsara. Tsy isika no natao hanompo ny vola, fa ny vola natao hanompo antsika, ary isika natao hanompo an'Andriamanitra. Tsy misy hoy Jesosy olona mahay manompo topo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy hainareo atao ny sady manompo an'Andriamanitra no manompo ny arena. Koa ampiasao ary ny tenin'Andriamanitra ny mamona tsy marina, azotsika sakaiza ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka an'izay nataondreo Makedoniana sy Akaia, ka namory vola izy hanasoavana ireo mahantra amin'ny vahoakan'Andriamanitra any Jerosalema. Araka ny Romanina 5:20. Arak'izany ary dia tsy ny vola akory ny ratsy, fa ny fitiavana azy diso tafahoatra ny mahafato ny mpanakatotsika. Ny fifandraisantsika aminy no tian'Andriamanitra ho matotra tsara hoe manompo antsika izy, ary isika manompo an'Andriamanitra. Fa ny taolo-razantsika na dia nahatsapa aza fa mamy ny vola, na ny vola ny marangana, ny vola ny ozatry ny fiainana, tsy nanakalo velively ny fihavanana amin'ny vola izy. Koa isika kristiana indray ve sanatria no ndeha hanakalo ny fihavanantsika amin'Andriamanitra ny vola, ka ndeha hanaonao foana noho ny fitiavam-bola? Tena voafetra ny herin'ny vola, ary manapirofo izany ny trangan-javatra mateti-piseho amin'ny fiarahamonina misy atsika, satria afaka ataon'ny olona no mividy kidoro tsara, fa tsy azony atao no mividy torimaso lafatra. Afaka ataon'ny olona ny mitsabo sy manaraka ny fitsaboana rehetra, mandany vola amin'ny fividianana fanafody, fa tsy afaka ataon'ny kosa no mividy fahasitranana. Afaka ataon'ny olona no mividy sakafo mafilotra sy matsiro isan-karazany, saingy tsy azony atao no mividy fahazotokomana. Fa Kristy hoy ny Kolosiana 3:12 tapany bino zavatra rehetra. Karaha mamaly ary sika hoe hatraiza ny herin'ny vola eto an-tany ihany, fa tsy ahatafitan'ny lanitra akory, tsy ahavidy lanitra na oviana na dia manam-bola be aza, ary mety hatreo amin'ny fiainana, ary mety hatreo amin'ny fahafatesana ihany koa ve, satria tsisy afaka ny ahavidy aina ihany koa. Ndeha arisorana an'Andriamanitra izay vola mankarena omeny atsika, fa tsy ireharehantsika na nitsahantsika ny hafa na hanaovana ny tsy fahamarinana, fa ankalazana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia izay indray ary ny masaka azy natolotra ao antsika tamin'ity androany ity, mametraka ny mandrapitafa aminareo ny Mpankafy an'i Kristy. Ity rantarika ny fanilo mitondra ny lohateny hoe iza no any an-danitra ity, no tena etsika mamarana ny fandarantsika. Tanina izay mipetraka tia manao hoe iza no any an-danitra, eo anilany Kristy ifalisiadana mandraky izay,
tanina izay mipetraka dia manao hoe izanany an-danitra eo anilany Kristy fatsy adana mandraky izay any mpanakarena samy mantra tsy mamakomena ka tena mampahomena tsy vitany tononkira reny manambara aeno zay voarakotsy ny tantara jesosy ane atsy nanambara hoe izay mando vola be no miditra ny an-danitra na koa hoe izay tsy manana na de tsy mino aza de andovany lanitra tsy zany velively fisoreno izy raha isy jesosy tompo mpamonjy anao ibeba mifahotana izay natao izay nofaterahana vaovao hoe no sady lalatoka namonjy anao tanina izay mipetraka tia manao hoe izanany an-danitra eo anilany Kristy faly sy adana mandraky izay ny mpanakarena samy mansa tsy mamakomena ka tena mampahomena tsy vitany tononkira reny manambara aeno zay voarakotsy ny tantara jesosy ane atsy nanambara hoe izay mando vola be no miditra ny an-danitra na koa hoe izay tsy manana na de tsy mino aza de andovany lanitra tsy zany velively fisoreno izy raha isy jesosy tompo mpamonjy anao ibeba mifahotana izay natao izay nofaterahana vaovao no sady lalatoka namonjy anao fa jesosy ane atsy nanambara hoe izay mando vola be no miditra ny an-danitra na koa hoe izay tsy manana na de tsy mino aza de andovany lanitra tsy zany velively fizareno izy raha isy jesosy tompo mpamonjy anao ibeba mifahotana izay natao izay nofaterahana vaovao no sady lalatoka namonjy anao baiboly sy kolontsaina. Fandaharan'ny radio vaovao masoa totosain'ny mpanompo favin'Andriamanitra Marthe Hervé. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abdiam-pianarana zao tontolo zao fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9-10.